amin'ny anaran'i Jesosy ampanetry tena ho an'Andriamanitra rehetra voninahitra raha izara aminao tenin'Andriamanitra androany mikasika ny hoe mamaka lalina ao amin'i Jesosy. Voalohany indrindra dia hoe fotoana zao tokony hamaka lalina ao amin'i Jesosy tsika. Fotoana zao fanamafisana ilay fakany, ny fototra hijoroan'ny fiainantsika mihitsy. Ny hazo anankiray matoa mijoro eo dia misy fakany any ambany any. Ka inona ary mifakantsika? Inona no mampijoro antsika? Inona no mihazona antsika? Jesosy dia nanao fanoharana ao amin'ny Jaona 5:12 afaka vakiana ho hatramin'ny farany. Eo amin'ny 5:10 manao hoe izao ny voaloboka ianareo ny sapany, fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Jereo ny hazo anankiray, raha mafy ny fakany dia mafy sy maritra ilay hazo. Rehefa tonga ny cyclone, rehefa tonga ny rivotra mahery tsy mora mianjera izy raha mafy tsara ny fakany. Raha salama tsara koa ny fakany dia salama tsara ilay hazo, salama tsara mamoa. Ohatr'izay koa ny trano ny fototry ny trano rehefa mafy miorina eo ambony vatolampy dia mafy. Rehefa malemy miorina ambony fasika dia mora mirodana. Raha malemy ny trano dia mitritra. Dia ohatr'izay mihitsy tsika mila mamaka lalina ao amin'i Jesosy. Andro farany izao raha tsy miorina tsara tsika, raha tsy mafy ny fototrintsika dia mora mianjera tsika. Andro farany izao feno tafiotra, maro ny rivotra, ny tafio-drivotra misafotofoto, maro ny lava, maro ny fanareraka. Fa ndao tsika hamaka lalina ao amin'i Jesosy ary mbola hiamafy ny fiainana. Fa dia mampahery kosa nefa Jesosy, mirasure antsika Jesosy fa ampy antsika Jesosy, ampy antsika ny mifototra ao amin'i Jesosy, ampy antsika izy fa tsy mila ampiana zavatra hafa zany fa mila manamafy ny fototritsika dia fifanekentsika amin'i Jesosy. Eo amin'ny teboka faharoa dia mbola sain'i Jesosy mitodika ao amin'ny tsy hita masontsika, mbola mitodika ao amin'ilay fakany foana. Hoy izy Jesosy hoe aza variana amin'ny zavatra hita ety ivelany, fa mifatoa amin'ilay tena zava-dehibe ao amin'ilay tsy hita maso. Mbola mampatsiahy Jesosy aza maika amin'ny ety ivelany, amin'ny fruit ety ivelany, amin'ny zavatra hita ety ivelany, fa kolokolo tsara aloha ilay fototra. Jereo ny trano raha mbola tsy vita ny trano anankiray dia vidy fanaka tsara tarehy be dabe fa ho atsofoka anatin'ilay trano mbola tsy vita. Dia ohatr'izay mihitsy tsika, aleo aloha ilay fototra hijoroantsika atao mafy tsara, ka izay vao maika hijeriny any ivelany, izay vao manoloko trano. Tsy hoe hozintsika amin'i Jesosy hoe raha tahinao azao, raha omenao azao izao dia hifikitra be aminao. Ohatrany hoe lasa ilay fruit mamaika antsika, izay vao makany amin'ny fakany, nefa ny avy any amin'ny fakany no miakatra makaty amin'ny fruit aty ivelany. Dia izay ny hafatra faharoa hoe teboka faharoa hoe tsy maika tsika amin'ny zavatra hita ety ivelany, tsy maika tsika amin'ny bénédiction, fa sao dia sanatria variana amin'ny endrika ivelany tsika. Hoe mandrobona be mihitsy aty ivelany nefa ny fakany kely. Ohatrany hoe hazo lava be nefa ny fakany kely. Raha lava be ny hazo iny dia ala ny rivotra ary loza ny fianjerany. Ianao izay mihaino anahy io mba tsy ohatr'izany anetsika hoe mandrobona be aty ivelany fa ny fakany kely, manjary mora mianjera. Tsy mifototra tsara amin'i Jesosy akorintsika. Hoe nitan'ny olona aloha jerentsika mamaika antsika hoe hitan'ny olona fa miasa be, hitan'ny olona fa endry be, hitan'ny olona fa zao. Tsy zava-dehibe zany fa le hitan'i Jesosy ny zava-dehibe. Le tsy hita maso ny tena zava-dehibe. Hoe mifamatotra tsara amin'i Jesosy ve? Jesosy mahita Jesosy mahita hoe sao dia sanatriantsika maika handoko an'ilay ety ivelany, fa ny ao anatiny aloha ataovy mafy tsara. Ny fahitan'ny olona antsika koa mety hiva kely, mety hoe tsy mandrobona mihitsy, fa Jesosy mahita Jesosy mahita ny ao anatinao, amafisy ny ao anatinao hoe ataovy mifantoka amin'izany ny fonao, manamafy ny fifanekena amin'i Jesosy. Aza atao zava-dehibe ny fahitan'ny olona anao aty ivelany, fa ny important dia ny fakany, ny fifanekena amin'i Jesosy, ny fiarahana amin'i Jesosy. Fa na tsy mandrobona azy ianao, Andriamanitra mbola manohy, manefy anao, mbola ao andalam-panefenanao izy, mba ho tonga sambana tena mamoa anao. Fa ny zavatra tena lehibe dia le mihazona antsika ao amin'ny tsy hita maso ao hoe jereo ny iceberg 30% no mipoitra ety ivelany fa ny any ambany any 70%. Iny tena mihazona ilay iceberg iny fa tsy mahatazona an'iny raha tsy ingeza be iny tsy hita maso iny tena mihazona azy. Ohatr'izany koa ny sambo ngeza be tsy tafajanona ambony rano mahery be iny izy raha tsy misy an'ilay vato fantsika any amin'ny lalina indrindrany, any amin'ny tsy hita maso any mihazona ny tsy hetsika eo. Dia ohatr'izay mihitsy tsika, le mihazona antsika karakaro tsara, ataovy lalina tsara, fifanekenao amin'i Jesosy. Alleluia, amen be zany.
ianao zay mihaino ana io tadidio fa tsy mahay na inona na ino tsika raha tsy ho famatotra amin'i Jesosy. Izao no nataoko 5 averiko ihany. Izao no voaloboka hozy Jesosy ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary izao ao aminy dia amoby izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Andao hifantoka hijery an'ilay tsy hita maso, hijery an'ilay tena fifanekena amin'ny Jesosy aloha, hanamafy ilay fifanekena amin'ny Jesosy aloha. Fa rehefa tsara ny fakany, tsara ny fruit avoakany. Raha mamaka lalo amin'ny Jesosy tsika dia Jesosy no avoakantsika ety avelany. Tsisy masakana ny fruit tsy voaka. Rehefa tena salama tsara ny fakany, voaka ho azy izany fruit izany. Amin'izay fotoana izay tsika tsy hoe hazo hoe paoma dia mamoaka voasary na hoe paiso dia mamoaka akondro. Zay samy mandiny tenitsika eo anatrehan'i Jesosy hoe inona ny voavoakako, mandrobona ve za sa tsy? Jesosy mahita an'izany, izay hitan'i Jesosy ny zava-dehibe. Mamaka tsara ve Jesosy mahita an'izany. Araka ilay voalaza teo amin'izao nataoko 5:7 manao hoe efa madio rahateo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo, tomoera amiko ary izao aminareo. Mijanona tsara eo amin'ny Jesosy tahaka ny sampany tsy mahay mamoha azy. Raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Miraisa tsara amin'ny Jesosy, amafiso ny fiarahana amin'ny Jesosy fa manaraka ho azy ny ampiny. Eo amin'ny teboka 7 dia manamafy ny tenin'Andriamanitra ty témoignage anankiray ty misy évangéliste anankiray zay Charles ny anarany. Nanamafy izy hoe entrer dans l'alliance avec Jésus-Christ dia manaraka anao azy ny ambiny. Identité anao zany ianao zanak'Andriamanitra, ianao miaraka amin'ny Jesosy, tafiray amin'ny Jesosy dia matoky ianao miakatra niveau de confiance anao hoe ny identitéako an'Andriamanitra miraikitra amin'ny Jesosy tsy hamelana noviany Jesosy. Io évangéliste anankiray io dia tena tonga teo New York izy nabandonné ny olona teo tsy nitana ny tenin'ilay olona tokony hiantoka ny friany, hiantoka ny fiverenany any amin'ny toerana misy azy. Tsy misy visa izy, tsy misy vola izy, tsy mahay miteny anglais izy, tsy misy bie izy. Fa ozy izy hoe za Andriamanitra efa tafaray aminao tu m'abandonneras jamais. Zay fotsiny ny teniny dia natoky izy. Fa dia Andriamanitra nanao fagagany, tonga soa matsara tany amin'ny tany misy azy izy, na dia tsisy visa azy, na dia tsisy bière izy dia voninahitra n'Andriamanitra rehetra ihany. Mahay manao zavatra tsy takatra sain'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra fa mahay zavatra surnaturel izy. Tsy naturel ihany ataon'Andriamanitra fa surnaturel koa. Amen. Izao nataoko 5:7 manao hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Amen. Mifikira amin'izany tenin'Andriamanitra izany ianao. Raha ho anahy manokana voninahitra an'Andriamanitra rehetra ihany. Tena tiako za mamaka lalo amin'ny Jesosy zany ary faniriko. No novain'i Jesosy no kasihan'i Jesosy ny foko dia zay ny anisan'ny tena zava-dehibe amiko dia ny miraikitra amin'ny Jesosy. Ny tena hoe Jesosy ny antony havelomako, Jesosy miainga ao fototra aloha Jesosy mifototra hijoroako ninina ataoko dia miainga ao amin'ny Jesosy na eo amin'ny aranofo zany na eo amin'ny ara-panahy zany na eo amin'ny asa zany na eo amin'ny fiarahamonina ninina dia miainga ao fototra aloha amin'ny Jesosy aloha. Jesosy mifototra iangako, Jesosy ny ao amin'ny fakany ao amin'ny Jesosy dia amin'izay izay zavatra rehetra ataoko dia ho an'i Jesosy daholo, voninahitra ho an'i Jesosy daholo. Ary dia miezaka manamafy ny fakany fifanekeko amin'ny Jesosy isan'andro tsy tonga lafatra fa zay manefy isan'andro Jesosy. Ao amin'izao nataoko 5:9 manao hoe raha misy tsy miray amiko dia arinany avelany tahaka ny sampany izy ka malazo ary angoniny izy ka tsipy ao anaty afo dia ho may. Ny sampany rehetra izay mamoha kosa dia amboariny mba hamoha bebe kokoa. Raha tsy mamoha tsika efa potitry ny hazo ny famaky. Ianao izay mihaino anahy io mba ianao anie ilay anisan'ilay sampana mamoha dia mbola tefen'Andriamanitra foana. Mbola tefen'Andriamanitra mba hamoha bebe kokoa. Mba tsy ho anisan'ilay sampana izay tsy mamoha ka ho kapain'Andriamanitra ka alefana anaty afo. Amen. Raisa ny tenin'Andriamanitra zany ianao anie anisan'ireo sampana mamoha an'Andriamanitra ary tefeny isan'andro isan'andro. Amen. Ka inona ary ozy izy ianao ny atao raha tena te ho tafaray amin'ny Jesosy? Efa nomena antsika fanahy masina accessible ho antsika tsirairay avy izay mangetaheta. Fanahy masina mampiray ny fanahintsika ho fanahin'Andriamanitra.
fanan'Andriamanitra no ilayntsika, fanatrian'Andriamanitra isan'andro, tenin'Andriamanitra isan'andro. Hitanareo ny hazo misy fakany famatopatotra ny ambany tany any. Tsika akory tsy famatopatotra ny ambany tany, fa famatotra ny fanan'Andriamanitra tsika, tsy tady, tsy faka zao tontolo zao maningotra tsika, mbola misintona tsika hitiny, fa faka avy amin'ny an-danitra mihitsy, faka fanamasina misintona anao, miraikitra aminao ary tondranao miakatra ho any an-danitra maina zany. Mahireza indrindra ianao mifikira ao amin'ny Jesosy hatramin'ny farany, mifikira ianao fa Jesosy rehefa ao anatinao, rehefa Jesosy mifototra ijoroanao, firoy avy amin'ny Jesosy mivoaka eo amin'ny fiainanao mandeha ho azy zany, fa tsy firoy aloha mamaika atsika, fa firoy mandeha ho azy avoakan'i Jesosy avy ao anatintsika rehefa miraikitra amin'ny Jesosy tsika. Maka fotoana isan'andro dans le lieu secret iarahana amin'ny Jesosy, anamafisana fifanekena amin'ny Jesosy isan'andro mba hijoro tsara ianao hatramin'ny farany. Amen. Mahireza tompoko.